ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo amen. Ny tenin'andriamanitra izay angarantsika ny afatra amin'ny teny ity ravana dia arak'izay hitantsika amin'ny Isaia 7:7 andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Isaia 7:7 andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Fa ankehitriny ry Jakôbô, izao nolazain'i Jehovah izay nahary anao sady namorona anao ry Israely eo. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ianao. Raha mita ny rano ianao dia ombanao aho, raha mita ny ony ianao dia tsy hanafitra anao izy, raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay, ary tsy hirehitra aminao ny lelafo. Fa izao Jehovah no Andriamanitra ao dia ny iray masin'ny Israely mpamonjy anao. Omeko avitra ao Egypta, ary Etiopia sy Seba ho solonao. Satria malala ho imasoko ianao, eny be voninahitra ianao sady tiako, dia olona no omeko ho solonao, ary firenena ho solon'ny ainao. Aza matahotra fa momba anao aho, hitondra ny taranako avy any antsinananao, ary avy any andrefana no hanangonako anao. Ny avaratra ilazako hoe avoay, ny antsimo hoe aza zonina. Alao ny zanako lahy avy lavitra, ary ny zanako vavy avy any amin'ny farany tany. Dia izay rehetra antsona amin'ny anarako, sady no ahoriko ho voninahitro. Dia izay no fironiko sy nataoko. Amen. Arak'izany ravana dia ny ampahany amin'ny teny fampanantenana izay nampitondraina Isaia ho an'ny Israely babo tany Babilôna izay nivakina tamintsika teo izay. Andeha ho raisintsika manokana hitondrana ny afatra amin'ny teny ity ny andininy voalohany tapany faharoa izay raha verina vakina dia hoe: aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ianao. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ianao. Misy fahamarinana telo ry havana azontsika tsoahana avy amin'izany andininy izay niraisintsika manokana izany. Ka ny fahamarinana voalohany izay hitantsika dia izao hoe: efa nanavitra anao aho ho Jehovah tamin'ny Israely babo, ko aza matahotra. Efa nanavitra anao aho ho Jehovah tamin'ny Israely babo, ko aza matahotra. Hitantsika izany eo amin'ny tapany voalohany tamin'ilay andininy izay niraisintsika teo. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho. Eto ravana dia hitantsika fa Andriamanitra mihitsy no manome fampanantenany any Israely izay babo tany Babilôna. Angamba tena efa kivy, efa tena ketraka, ny vala-ketraka ny olona tao anatin'izany fahababoana izany. Toa mihevitra hoe tsisy fahafahana intsony izany fa dia efa izao izany ny fiainantsika. Toy ny hoe eto indray izany ny hafarantsika rehetrarehetra. Fa dia tsisy ny aninona azo antenaina intsony, miravoravo tanana. Ka teo anatrehan'izany indrindra nandefasan'Andriamanitra ny mpanompo ny ampahery azy ireo amin'ny alalan'izao teny izao: aza matahotra. Aza matahotra ny fahavalo io ry Israely eo. Satria nahoana? Satria efa nanavitra anao aho. Ny dikany hoe efa dia zavatra efa tany amin'ny lasa izany. Ilay nanavitra dia midikany dia hoe efa namonjy anao aho tany amin'ny lasa. Anontany io ny lasa, jereo ny zava-nisy tany aloha rehetrarehetra tany, sy ny famonjena izay efa nataoko taminao. Ka nahoana ianao ry Israely no matahotra izay zavatra atrehinao ankehitriny? Mieritreritra n'izany famonjena izany tokoa, inona mety ho ampatsahivina ny Israely eo anatin'izany? Ny voalohany amin'izany zao ohatra dia namoahana an'izy ireo tao amin'ny tany Egypta, namonjen'Andriamanitra azy ireo teo amin'ny tanany Farao. Eo anatin'izany koa zao ny nandehanan'izy ireo tany amin'ny tany efitra, nanomezan'Andriamanitra azy ireo sakafo teo anatrehan'ny tsy fisiana rano, teo anatrehan'ny fahavalo, ny Amalekita sy ny toy izany. Namonjy sy nanavitra azy ireo mandrakariva Andriamanitra. Ary izany famonjen'Andriamanitra izany mihitsy no tian'Andriamanitra ho tsarovany Israely, satria ao anatin'ny fahababoana dia toa mieritreritra hoe resy tanteraka dia tsisy ny aninona azo antenaina intsony. Efa nanavitra anao ho Jehovah tamin'ny Israely. Ary ny dikan'ilay hoe nanavitra, raha jerevanao ny dika teny fototra amin'ny teny Hebreo izany, ny tena heviny dia hoe efa novidiko ianao, efa novidiko ianao mba ahafahana manavitra sy mamonjy ianao. Izany no ambaran'Andriamanitra amin'ny Israely ho fampaherezana azy ao anatin'izany, satria Andriamanitra dia Andriamanitra tsy miovaka. Ny ahatsiarovany Israely an'izany dia ahafahany mahita hoe efa nahavita an'izao teo amin'ny fiainanay Andriamanitra, efa nahavita nanafaka izy dikan'izany mbola manana fanantenana ihany koa izany fa mbola ho afaka ao anatin'ity toe-javatra ity. Ka inona moa ry havana ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany? Mbola mitodika amintsika koa izany afatra izany ry havana amin'izao ankehitriny izao.
Andriamanitra dia tsy miova ho maly sy an'io ary mandrakizay. Angamba ianao tena ao anatin'ny fahakiviana amin'izao fotoana izao, eo anatrehan'ny toe-javatra sy ny tsy fisiana lava izay atrehanao, eo anatrehan'ny olana ao anatin'ny tokantranonao io. Miraviravy tanana ianao ka mieritreritra hoe aiza intsony moa fa dia efa izao izany no hafarako, lasa misy tahotra ao anatintsika ao. Tsia, amin'ity an'io ty ravana dia te hitaona anao anontaniho ny andro lasa, efa nanavitra anao Andriamanitra. Efa nanavitra anao izy teo anatrehan'ireo fahavalo samihafa, teo anatrehan'ireo olana isan-karazany, efa namonjy anao Andriamanitra. Dinio anie, eritrereto anie, ampiasao anie ny saitsika, ahitatsika ny zava-nisy tany amin'ny fahazazantsika rehetrarehetra tany, tany amin'ny fahatanorantsika rehetrarehetra tany, efa namonjy sy namonjy nanavitra anao Andriamanitra. Mbola hainy atao zany, fa tsy mitsahatra akory ny fiantrany, tsy mitsahatra ny famondrampony, tsy mitsahatra ny asany. Ary ampatsahivina anao zany amin'ity an'io ty mba hampahery anao fa zay nataony omaly, mbola hainy atao an'io sy rahampitso ihany koa ary mandrakizay. Dia tahaka izany koa angamba ianao tena hoe ao anatin'ny olana, ao anatin'ny toeram-piasanao na any amin'ny fianaranao na mety mandalo tsy fahasalamana ihany koa ianao mihaino an'izao afatra izao. Dia lasa mieritreritra hoe tapidalakale. Tsisy na inona na inona famonjena azo antenaina intsony eo anatrehan'ny zava-misy. Jerevo ny andro lasa. Impiry ianao nefa saiky maty. Impiry ianao nandalo lohasaloko ny fahafatesana. Taiza sy taiza ny aretina samihafa izay efa nilalovanao. Efa nanavitra anao Andriamanitra. Efa namonjy anao izy. Ary izany tanana izay efa namonjy anao tamin'ny lasa zany, mbola eo, mbola mitsotra, afaka mbola hamonjena ianao amin'izao andro ankehitriny izao ihany koa zany. Manana fanantenana mahareta ry havana amin'ny fahoriana rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Aza miraviravy tanana zany tsika, ary raha mijery ny zava-misy iainan'ny firenentsika, be dia be ny olona ravana nefa kivy tanteraka. Efa tena miteny foana hoe tsisy hevitra intsony. Raha olona tsy manam-pinoana aloha ravana dia izany no tsy maintsy ho resahany sy ho lazainy. Fa ny olona manana fanantenana, ny olona manana finoana an'Andriamanitra dia tsy ataon'ny zava-misy ho kevy sy ketraka izany, fa manana fanantenana foana eo anatrehan'ny zava-misy. Ka na dia tsisy anantenaina aza, mbola afaka ny anantena ihany. Satria mibanjina ilay herin'Andriamanitra, ilay hery tsy miova. Izay efa nataon'Andriamanitra tamin'ny firenen'i Israely, azo ny atao amin'ny firenentsika izany. Ary betsaka nefa fanavotana izay efa nataon'Andriamanitra ho an'ny firenena. Ka anisan'izany nafahana nanangana mihitsy azany ny tempolo teo amin'ny rova, efa fanavotana lehibe nataon'Andriamanitra anie zany. Ho an'ny firenena anie zany. Mbola afaka manao zava-mahagaga ho an'ny firenentsika Andriamanitra. Mbola afaka mamonjy ny firenentsika Andriamanitra. Aza matahotra ry kristianina. Ary indraindray eo anatrehan'ny fahotana, eo anatrehan'ny famatoran'ny ota samihafa dia matahotra isika ny fanavotana lehibe indrindra izay efa nataon'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao dia tamin'ny nanomezana ny zanany, ilay Jesosy Kristy izay maty teo ambony hazo fijaliana, mba hitondra ny fahotana sy ny faharatsintsika rehetra. Tany amin'ny 2 taona lasa tany no efa nanavotan'Andriamanitra anao. Efa namoten'Andriamanitra ny fahotanao sy ny faharatsianao. Manana anjara amin'izany ianao, aza matahotra. Fa mety aiza handray izany teny izany amin'ny finoana dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ny fanontaniana mipetraka amin'ny kosa aminao zany dia izao, inona ny zavatra mampatahotra anao? Ka heverinao fa hoe tsisy fanavotana ho anao intsony. Te hitaonanao amin'ity an'ity rava na handinika ny lasa, ahitanao ny asa-pamonjena rehetra izay efa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao tamin'izay rehetra nataonao. Mbola afaka ny anao izany izy raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahiny. Ary angatao mihitsy ny fanahy masina ry havana, hampatsiaro antsika, hanokatra ny masontsika, ahitantsika ireo asa mahagaga rehetra izay efa nataon'Andriamanitra tany amin'ny lasa. Fa mora manadino sika mora manadino sika ny asan'Andriamanitra. Fa angatao ny fanahy masina hampatsiaro antsika n'izany. Ny famarinana faharoa izay hitantsika tokoa nefa dia izao hoe efa niantso ny anaranao Jehova tamin'ny Israely babo, koa aza matahotra. Efa niantso ny anaranao aho ho Jehova tamin'ny Israely babo, koa aza matahotra. Hitantsika izany eo amin'ny tapany faharoa tamin'ilay andininy teo. Aza matahotra ianao, fa efa nanavitra anao, efa niantso ny anaranao aho. Ito indray ravana dia hitantsika fa ampahafantarin'Andriamanitra ihany koa ny antony hafa izay tokony anaisotra ny tahotra rehetra ao anatin'ny Israely ao, dia ity fiantsoana sy fifidianana ity. Io fiantsoana io manko dia fifidianana io. Fifidianana ny dikany io. Efa nifidy ianao tamin'ny firenena rehetra ao Jehova. Zany ny dikany.
efa niantso ny anaranao manokana ary io fiantsona io a dia miaraka amina mission io miaraka amina tanjona io tsy miantsoantso fotsiny am'izao Andriamanitra fa ohatran'ny olona rehetra am'izao fotoana zany hoe rehefa miantso amin'ny antso atarby dia misy tanjona matoa ianao miantso fa tsy hoe miantsoantso fotsiny tsisy tanjona zany misy tanjona dia ohatr'izany mihitsy Andriamanitra efa niantso ny anaranao izy tany amin'ny lasy io fiantsoana io fifidianana io ary raha mijery zao a ny tantaran'ny Exodus toko faraka amby 3:10 dia nisy olona atao izay nantsoan'Andriamanitra manokana Bezalila ohatra izy dia nitonon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy hoe atsoko manokany Bezalila novidiako manokana izy mba hanao ny asa rehetra vita amin'ny taozavatra sy ny volamena sy ny volafotsy sy ny varahana ary ny zavatra vita amin'ny hazo izy no antanteraka azy amin'ny fanaovana ny tabernakely zany hoe le fiantsoana ny Bezalila dia niaraka tamin'ny andraikitra niaraka tamina tanjona nisy mission zany tao ambadika le fiantsoana ka efa niantso anao zany hoe manana tanjona aminao ary Israely eo manana tanjona aminao ary Israely eo zany ny dikany ary fitiavana mihitsy ny dikany io navahan'Andriamanitra tao anatin'ny firenena rehetra notonon'Andriamanitra manokana ny anaran'ny Israely teo anatrehan'ireo firenena maro navahany fitiavana zany nantsona amin'ny anarana zany antsona amin'ny anarana zany ane ry havana tena misy fifanakekezana ane zany misy finamanana any ao anatin'izany misy firaisapoany ao anatin'izany asehon'Andriamanitra zany tena mamana fitiavana anao ary zany moa nambariny eo ambany ao be voninahitra ianao sady tiako izy mahalala eo imasoko ianao zany ny ao ambadika le fiantson'Andriamanitra ary zany fitiavana zany ny tiany ho tsarovany Israely hatrany amin'ny lasaka hatramin'izao efa niantso anao efa nanehoako ny fitiavaka anao manana tanjona taminao ary Israely noho izany aza matahotra inona ravana ny lesona zay azotsika tsoahana avy amin'izany tsy mbola miova ry havana fa io Andriamanitra izay niantso an'i Israely tamin'ny anarany io no Andriamanitra izay niantso anao koa hiala ho amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ary izy koa mbola miteny aminao amin'ity anio ty hoe aza matahotra angamba ao anatin'ny olana ianao amin'izao fotoana izao olana ao anatin'ny tokantrano zany no karazana Babilôna mambabo anao mety olana amin'ny fifandraisana mety olana ra-pitiavana dia lasa matahotra tsika ny amin'ny ho avy rehetra matoky ny fitiavan'Andriamanitra anao matoky ny fitiavan'Andriamanitra anao sy ny fiantsoana ianao fa matoa ianao kristianina dia efa natsoan'Andriamanitra ianao zany efa natsoan'Andriamanitra efa navahan'Andriamanitra teo anatrehan'ireo olona rehetra ianao ary io fiantsoana io dia izao handova fitahiana zany ny ambaran'ny Petera voalohany toko 3:7 satria ho amin'izany ozy niantsona anareo mba handova fitahiana zany hoe nantsoan'Andriamanitra sy nofidiny manokana ane ianao tsarovo zany efa nantsoan'Andriamanitra sy nofidiny manokana ianao mba handova ny zavatra rehetrarehetra dia ny lanitra ka ny lanitra aza fono anao ka dia ahoana moa tsy hanomezany ianao ny zavatra eto amin'ity zao tontolo zao ty ihany koa azo ny omeny zany manana fatokina ny arina ny fitiavan'Andriamanitra anao ary angamba mety misy olana ao anatin'ny fiasanao na olana nivon'ny fiarahamonina na mety misy olana saribahana mihitsy any anatin'ny fiasana sy any am-pianarana any amin'ity anio ty koa dia mbola te hampatsiaro anao hoe efa niantso ny anaranao Andriamanitra ny dikan'izany dia izao tena tianao Andriamanitra ary efa niporofony zany teo amin'i Jesosy Kristy nanomezany ny zanany fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra aminazy fa nana fiainana mandrakizay tany amin'ny 2 taona lasa tany zany dia efa naseho an'Andriamanitra ny porofom-pitiavana hanehoana aminao fa tena tianao izy ka raha tena tianao izy dia amelanao ve ho rendrika ao anatin'io zava-misy io tsy hijery fotsiny izy fa ny olona tena tia dia tsy maintsy mitady vahaolana foana ho an'izay olona tiany dia tahaka izany koa Andriamanitra amintsika tia no porofona amintsika fa tena tiantsika izy ka noho izany aza matahotra fa tazomy mandrakarivo izay fitiavan'Andriamanitra anao zay ary eto moa ravana ny zavatra mahafinaritra zao ny Israely ane tsisy ninona nataony akory tsy hoe nibebaka izy ireo na hoe nifona tamin'Andriamanitra na ny toy izany fa dia izao Andriamanitra tsotra izao fotsiny no manambara ny fitiavana amin'izy ireo ary ambarina eo ambany eo mihitsy zany be voninahitra ianao sady tiako malala eo imasoko ianao izy ambara aminao koa zany androany tsy voatery misy zavatra ataonao akory fa afaka manorina sy mamerina amin'ny laon'ny fiainanao indray Andriamanitra
satria zay le mahandriamanitra azy andriamanitra fitiavana izy de tia no tsaroantsika ny fitiavany mba hananantsika antoka hoe tsy amelanahy ho lava ao anatin'ity toejava misy ty andriamanitra satria tia loatra izy ary mety ho zavatra samy hafa mety aizina trehantsika zany mety ho asany devoly mihitsy zany mety mieritreritra ho tapidalakaletsika mety everitsika hoe rava tanteraka zany ny tanjona sy ny rehetrarehetra satria misy an'ity toejavatra ty indray ny seo sy ny tranga teto manana tanjona ho anao andriamanitra manana programa ho anao izy zany nidikan'le fiantsona manana mission izy mahatoky zay niantso anareo ary izy ihany na efa zany vitany hatramin'ny farany mitondra anao am'izay tanjona efa nomany no anao ary mipetera voalohany toko fa 5:7 de milaza manao hoe andriamanitra ny fahasoavana rehetra ozy izy izay niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay zany hoe tena manana programa lavitra be ho anao mihitsy andriamanitra de le fiainana mandrakizay zany mihitsy ny tanjon'andriamanitra ho an'ny olona ka ao anatin'izany aza matahotra fa zay efa natombony taminao de any faranany zany ainy tanterahany zany na inona toejava-nisy teo amin'ny fiainan'ny Israely tanteraka foana ny programan'andriamanitra teo amin'izany Israely zany ary zany koa no ataony amin'ny fiainantsika koa manana faharetana amin'ny fahoriana rehefa miaraka amin'andriamanitra ny fanontaniana mipetraka amin'ny kosa aminao zany de zao hoe mino fiantson'andriamanitra anao ve ianao mino ve anao fa manana tanjona ho anao andriamanitra mitaonanao ary havana amin'ny tian'io ty mba tena handray an'izany amin'ny finoana ahafahanao mandray fampaherezana manaisotra ny tahotra rehetra eo anatrehanao izao izy manana hevitra everako anareo de hevitra hitondra fiadanana fahatsiloza hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany matoky lay tompo tsy mandao ary angatao ny fanahy masina fa tsy vitatsika ne tsy vitatsika ny manana finoana sy manana fahatokinan'andriamanitra ary mahatoky ny fitiavana fa asan'ny fanahy masina mihitsy ny mampitombo ao anatika ny fitiavana an'andriamanitra sy ny fahatokinany zany fitiavan'andriamanitra zany tsy vitatsika amin'ny herin'ny tenantsika zany farany ny famarinana farany sy hitantsika tokoa nefa hoe ay ianao ho Jehova tamin'ny Israely babo ko aza matahotra ay ianao ho Jehova tamin'ny Israely babo ko aza matahotra izany moa hitantsika amin'ilay tapany farany tamin'ilay teny niraisitsika teo aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao ao efa niantso ny anaranao ao ay ianao eto raha na hitantsika fa apatsivin'andriamanitra amin'ny Israely indray koa zany hoe ianareo anery Israely de ay ianareo izy nidika zany hoe ay izany de zao hoe izany tompona andraikitra izany mpiantoka izany tomponareo zany nidikany izany mpiaro anareo fomba azahoantsika tsotsotra zao de ohatra fotsiny hoe misy sakafo eo ambony latabatra eo de be mihitsy ny olona zany no mifamezivezy eo amin'le trano ao de ahoana ty sakafo ty rehefa tsy fantatra ny tompony de be ny zavatra mety hitranga amin'io sakafo io na io mety tonga de hisy hinana na io mety misy anary na io mety misy aka na io mety ho zarazarain'ny olona fotsiny fa amin'ny fotoana zay misy milaza hoe anaty de am'izay fotoana zay voafaritra nohony am'izay teny zay zany hoe ianina zany ny tompony andraikitra amin'io izy zany no mahitany atao amin'io izy zany no maso mandidy amin'io azy io zany tsisy na izany iza mahazo mikitika intsony io zany zay nidikany hoe ay ty sakafo ity ka ohatraohatra n'zany io andriamanitra io tamin'ny Israely zany no ampatsiviny hoe ay anareo fa nanako ianareo izany tomponareo ka tena sarobidy ny ahatsarovan'ny Israely an'izany satria ao anatrehan'ilay fahavalo de lasa mieritreritra hoe very tanteraka efa tsy olon'andriamanitra itsony toy izy andriamanitra hoe mbola ay ianareo na de ao anatin'io fahababony io azy anareo tiako tsaronareo zany ry Israely amin'ny teny io ty ravana de inona moa ny lesona azo tikatsoahana avy amin'izany ambara aminao koa zany teny zany ao anatin'ny fahababony ianao an'andriamanitra ianao izy no miany fiainanao izy ny tompona andraikitra aminao izy no miadidy ny fiainanao indraindray ny fahababona de le fahantrana mihitsy tsisy ny atokona tsisy ny hoanina de lasa miaia matahotra tsika ozy izy ny teny manao hoe ny amin'ny zavatra ho avy no anontany io ao izy fa ny zanako sy ny asan'ny tanako aoka ho adidiko ihany aza matahotra fa Jesosy nefa impiry ny teny tamintsika aza matahotra aza aza matahotra averiny foana zany teny zany satria iza no Jehova zay tomponareo izy an'andriamanitra ianao ry havana ny dikan'izany de izao izy ny mpiaro indraindray manko angamba mety misy zavatra mampatahotra atsika ihany koa
ny amin'ny fiarovana antsika, ny amin'ny hoavintsika, na ataoko hoe ny amin'ny zanantsika ihany koa aza. Misy zavatra samihafa izay mampatahotra antsika. Dia Andriamanitra an'io te-hiteny hoe ny fiantohana anao dia izaho no manatanteraka azy satria ay anao izy izy. Indraindray mety tsisy le tsy fisiana ny fahavalo, izaho zany no miantoka anao, zany hoe izaho no manome anao ny zavatra rehetrarehetra izay ilainao. Zany ny dikany hoe izaho no mpiantoka anao, ay anao. Zany ny tompony andraikitra voalohany aminao. Jesosy ry havana ny tompony andraikitra ny amin'ny fahasalamanao. Izy ny tompony andraikitra voalohany amin'ny tsy fahasalamanao io. Izy ny voalohany indrindra. Zay vao ianao satria azy isika. Azy isika hozy izy dia olontra fiandrany. Ka mila manana an'izany finoana izany tsika ao anatrehan'ny zava-misy rehetrarehetra mba hananantsika fanantenana ka hampiala ny tahotra ao anatintsika satria tsy arovantsika hoe ay ve za ty an'Andriamanitra, ay Andriamanitra zany miadidy sy miandraikitra ny fiainako rehetra amin'ny lafiny rehetra. Aisy dia fa zay zany. Ilaotsy ny zanakao sy kamboty, ny vadinao mpitondra tena, fa za no amelona azy. Vitany ka, tena vitany. Vahoaka amina milion aza ry havana no niala avy tao amin'ny tany Egypta, nandritra ny 7 taona, vitan'Andriamanitra nanome sakafo an'ireo isan'andro, tsy namboly ireo, tsy namafy ireo, tsy nijinjy ireo, fa nomena sakafo isan'andro, dia no mana milatsaka avy any an-danitra. Izan'Andriamanitra zany any Andriamanitra ivavahantsika. Tsy miova fa mbola izay ihany no Andriamanitra ivavahantsika. Vitany no manome anao ny zavatra rehetrarehetra fa aza matahotra, mandehana, meno fotsiny ihany. Dia ho hitanao ny herin'Andriamanitra izay mbola miasa. Ny fanontaniana napetraka amiko sy aminao ary zany dia izao hoe zanakiza moa ianao, iza ny tomponao. Mitaonanao ry havana amin'ity an'io ity mba hanamafy indray hoe Andriamanitra, marina tokoa zany. Hanao tompo, ianao no miadidy ny fiainako, dia misaotra anao, mikarakara sy misahirana amiko. Dia angatao ny fanahy masina mba hanokatra ny saintsika ahafahantsika tena mahatoky sy mino an'izany hoe Andriamanitra no miadidy. Dia asoro daholo amin'izay zany zay rehetra mampatahotra anao satria Andriamanitra no miadidy. Dia mandehana fotsiny fa hainy atao ny zavatra rehetra. Raha fitinina zany zay rehetra nambara teo dia izao voalohany efa nanavitra anao Jehovah tamin'ny Israely babo, ko aza matahotra. Jereo ny andro lasa dia ho hitanao ny asa izay nandaniana ny fotoana nefa tao vita mora foana. Izany no nitonokirantsika. Satria nahoana? Satria tao Kristy izay nomba sy nanampy. Mbola ao koa izy ankehitriny, mbola afaka momba sy manampy eo anatrehan'io toe-javatra izay ainanao izy koa dia hisory ny tahotra. Ny faharoa, efa niantso ny anaranao Jehovah tamin'ny Israely babo, ko aza matahotra. Efa nifidy anao Andriamanitra, efa nanome anao izy, nefa nanehoan'ny fitiavany ianao, ary manana tanjonao anao izy ka tsy io zavatra io mihitsy no anakana an'izany, fa mety ao anatin'le tanjon'Andriamanitra mihitsy io zavatra io. Manana faharetana ry havana dia hisory ny tahotra. Ary ny farany, ay anao Jehovah tamin'ny Israely babo, ko aza matahotra. An'Andriamanitra isika, an'Andriamanitra koa zany ny problème antsika. Ho an'Andriamanitra ray rano ny voninahitra. Amen.